akady-bahoaka ny Ravatrany tena mafy mahazo anay zany ary tena misaotra anareo tsy manadino anay fa dia isaoranareo tompoko fisaorana ngamba no atotra ianareo ho an'izay rehetra nanampy anay zany dia isaoranareo tompoko tsy mba voavalinay so nataonareo anay fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane no maly fitianareo tompoko misaotra betsaka tompoko Betakatsika zany amin'ity zavatra menareo anay ity tsika ohatr'izao mana même raha iny mainka fa ireo ambonin'ireo président zao mbola tsy mijery anay hatreto ka tsika ohatr'izao raha vitany namme anay an'izao mainka be sonabetakasika tonga ny ravavinamana tonga ny namana sy ny fianakaviana rehetra samy malagasy nanotrina nandray anjara tamin'izany adivitra zany inona natao tato dia nizarainay tamin'ny hevitray milaza fa tsy ekenay zao jadona misy eto amin'ny firenena zao ary lavinay toy izany koa ny tsirariny ka noho izany rehefa ny fampizara hevitra teo tsy hoe nandritra ny adiny 2 androany tolakandro dia mitovy ny hevitra miara-miaika ny rehetra fa raha tsy tatana ny firenena ankehitriny miara-miaika fa ratsy dia ratsy ny fidirantsika sy ny fanombohantsika nyity repoblika faefatra ity satria maro reo endriky ny tsirary ny miseho ny anatin'ny fiarahamonina any nisy olotena ny olona ravatrano avy any akadom-bahoaka teo zay mametraka tsara nisy olotena ny ravavinay avy any atsimo teo taraina amin'ny zavatra mitranga any atsimo ary rehefa rehetrarehetra zany no naravina dia nanapa-kevitra izahay fa manomboka eto dia anambatra ny heriny ny vehivavy malagasy rahina andray andraikitra anandratra avo ny firenena satria ny firenena dia izay ireny ny fototeny ao anatin'izany ka tsy avelanay ho amin'izao endriny sy zao anjakan'ny jadona sy ny tsiraviny zao sy ny fandikan-dalàna tafa ohatra ity Madagasikara ity fa ny lalàna natao an'ny rehetra hoy ny filoham-pirenena dia atodika manokana eto am-pamaranana ny hoe atombohy aminao andriamatofiloha ny fampiarana ny lalàna fa ny mahalany anao ny filoham-pirenena dia nampindraminay vahoaka malagasy ny fahefanay ianao ka raha miteny fampievana-pirenena tsika aseho izany fampievana-pirenena izany ampiariny izany aleo isy ny fatsindina ny samy malagasy tsy nijovona ireo vahoaka malagasy tsy mandady arina fa ny fampiarana ny lalàna mpitolo amampiseho herisetra ary ny andady dia tsy mety tsy maintsy lanjalanjaina ny rariny amin'ny fitantanana ny firenena